Baina ni Pierra
la prophétie de la naissance du Sauveur selon l'Ancien Testament. À travers de nombreux prophètes, il avait déjà été annoncé qu'un enfant naîtrait pour sauver le monde. Qui aurait pu imaginer que le Messie viendrait dans l'unité d'une simple étape bethléem? Selon la prophétie, dans le livre d'Ésaïe, une vierge enfantera un fils, et son nom sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Hari kifanya bahana dia ansuruni. Jean préparait le chemin pour Jésus. Il y avait un homme appelé Jean-Baptiste que Dieu avait choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Il disait au peuple, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean fut envoyé pour annoncer la venue du Messie, celui qui purifie les péchés et offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. In zo'n hoeven, en vanaf aan de neefsjoelen, had dat maar iets aan het hoofd. L'annonce de la naissance de Jésus à Marie et Joseph. L'ange Gabriel apparut à Marie et lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Joseph reçut également un songe où un ange lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle portait venait de Dieu. Rivek, o meu formato é um sítio para segurar o vosso a nossa semente. Exatamente a mente fa a nossa. Aí fará tudo bem partir atenção e a não sarà. Mateticamente, devo differenti desde la romantismo. De fato, a gramatura dele, mas não mais facilmente. E ele, mandai que vai fazer isso, fa, quando o pessoal de igreja já, a cantor entendeu, de anunciar. E ela também
La naissance du Sauveur. Par une nuit paisible à Bethléem, notre Sauveur est né dans l'humilité. Il fut placé dans un bougeoir car il n'avait pas de place dans l'auberge. Les anges annoncèrent cette nouvelle aux bergers dans les champs et ils allèrent voir Jésus à Bethléem. أرشدنا أشرب الدم أمي أمي كسشان. Farfallo Cismitraga Avanareu, Anelu Awatanani David, Jacritito. L'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce Fils né de la Vierge, est venu sur terre pour sauver toute l'humanité. Il a accompli des miracles, enseigné l'amour de Dieu, et finalement, il a donné sa vie sur la croix pour nous racheter. Il est ressuscité des morts, et par cela, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Matuk katukulekin amifakas chanarich izoldenzo. Tungateti Amunita Krisijiso, Amunzin Panu, Ari Amirin Isa Muyani.
anjaraina tokasy dia tonkalo ary koa kely fa hira dia isika rehetra no iangavinay hiara mipaly aminay. Tonkalo tontotsika dia izao mifalia fa tonga mpamonjy. Mifalia fa tonga mpamonjy. Mifalia fa tonga mpamonjy. Mifalia fa tonga mpamonjy. Mifalia tany fatrabonjy. Indro fampahiny hafakely tonga ho anao amin'ity andro ety. Fahatongavany ve tsy mba famaizana fa mba hanafaka antsika amin'ny aiziny. Ka tao indrindry ny voninahiny namirapiratra, ka tao ny maso ny jamba ny tonga nahiratra. Ny tenin'ny Baiboly dia reniny mareniny, ka izay nandre dia nibebaka sy tena naneniny. Tamin'ny ota sy ny fanampena tsofina hatrizay, satria hitany sy tsapany loatra ny fitiavany iray. Dia ilay raisana nolotra izay tsara indrindra ho amin'ny mpanoka hahaizan'izy ireo mamindry, miaraka amin'ny Kristy zanany ilay mpanafaka, ka ny gadra rehetra dia indro fa tena tapatapaka. Izay rehetra voafatotra voavany fatorana, izay atao hatramaizina dia efa nofotsorana. Malahelo sy miony nitoriana ny filazantsara, ka faly satria nahazo pia sy mpikarakara. Ny fanontaniana ho anao ary mpijery, mba fantatrao hoe ny androny noely tsy misy afa-tsy ny hamonjy anao ihany, sy ny amenanelokao ary koa amafanitomany. Miafatra aza vela ho araka tany zany, fa tsy ho andrakoto na ho andrabeherery ihany, fa ho anao dia ho anao no midina ny tetỳ an-tany, ka ny fono dioviny ianao sitrany amin'ny rany. Satria mantsy raha tsy misy Betlehemy dia tsy misy Golgota. Tsy maintsy natera-behivavy izy vao afaka ny solom-panoka. Tsy azo ombona tamin'ny azo izy raha tsy tonga zazakely, ka io indrindra ny zavatalina raketiny noely. Ka tsy velavelany fotsiny anie ny fankalazana ty andro lehibe, ka ny noely anie tsy ho fety amin'ny andro ray andro, na Jesosy vahiny ray andro ka andany andro, fa tena ho toerana ao am-ponao mandrakizay, fa io ny fandridy ka nandaoza amin'ny alam-pandray. Ka ny lanitra hoentiny ho amin'izao amin'izany fo izany, dia izay fiandohan'ny paradisa eto an-tany. Saotra tompo samitraka. Be nice.
Que son amour et son salut vivent en chacun de nous. Que Dieu nous bénisse pendant cette période difficile. Matiaru Fazanagati, Tiandal, Fona Ani, Niankiwe, Fanavao, Akuampae. Applaudissez nos enfants.
bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même parfaitement et que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, répréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui accomplira cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yarapeta sikali hapo msoro na jamani cha baba kabaki. Iwana jamani tele ni funata amne nara ndresi zanaka amne panamas.